iray amin'ireny agence de placement nanavaony taratasiny ireny ahafahany mandefa piasa ao amin'ny Nosy Maurice ity hoentina amintsika manaraka ity. Izy araka ny fanambarateo dia nanavaony antota taratasiny ny sehatra ny lamba no tena ifotorany ary ireo manana traikefa momba izany no alefany miasa any amin'ity firenena ity. Efa nanagrément dia le annulé izy dia nanaraka an'izany vaovao hoe aty satria raha tsy manana an'ilay agrément tsy afaka mandefa an'ilay ankizy, tsy maintsy manao ny ara-dalàna. Fanareo tany aloha nandefa piasa nakany ivelany Maurice fo. Mety hoe afatana ve efa firy teo eo ny piasa nalefa nareo tany Maurice dia miasa amin'ny sehatra inona tamin'izay dia tsy nisy inona ve ny tamin'izay Ny isany aloha zany tsy voafatotra dia ny olana tsy nisy satria nandefasanay zany tsy dia betsaka fa société eo amin'ny telo zany nandefasana hatramin'izay Futur Textile dia Tropic Maurice dia CDL nandefasanay dia tsary nisy olana zany hatramin'izay. Fa ny ankamaroan'ilay piasa nalefanareo teo aloha naharitra fiana teo ny fanarahana tamin'ny orinasa tany? 3 ans foana zany ty fanarahana dia raha mbola te anampy izy aveo dia manampy ainao arakaraka ny fiapiavana. Dia alohan'ny andefasana ilay piasa ve misy ny fanofanana omena fanofanana? Fanofanana tsy dia hoe misy satria nenay olona efa mana expérience zany hoe efa olona piasa any amin'ny jaune zany no alainay hoe machiniste, loadeur, checker, coupeur, olona miasa ohatra hoe sérigraphie, washing, knitting ohatra izay. Inona tonga nasafidy hoe Maurice fa tsy tonga Maurice efa niasa tany responsable an-gasy tamin'ny orinasa iray tany dia efa niasa 15 ans tany dia rehefa nakaty dia tonga le eritreritra moa le patron tany koa zany miteny hoe nao ny atokisana dia andefasa dia niforona teo zany le izy.